Fa tafiditra ao anatin'ilay tetika asa antsoina hoe comportement du manager tanterahan'ireo mpianatra avy ao anivon'ny sekoly ambony ISKE dia nanatanteraka fanampiana ny fanamboarana ny tetezakazo ao anatin'ny fokontany nandotam-penaka fahatelo izy ireo. Akoatra izay hetsika sosialy maro samihafa ihany koa no nosahan'ny reto mpianatra avy ao anivon'ny sekoly ambony ISKE reto. Tibidrano ny akamaroan'ireo trano ao anatin'ny fokontany nandotam-penaka fahatelo Torina ny rotsakorana ny fanesy atao Tananarivo. Eto amin'ity ampandalana ity voaterina amboly tetezakazo ampitana ny vahoaka. Tsy feno tanteraka nefa izany tetezakazo izany noho ny tsy fampiny ny entimanany ao anivon'ny fokontany. Ny fanamboarana tetezakazo io ary no isan'ny asa fanasoavana ny mpiarabelona no tanterahan'ny reto andiana mpianatra avy amin'ny ISKE amin'ny taona faharoa reto atao anatin'ny fampiarana ankasa ny taranja comportement du manager. Ny talata teo no natanterahana izany asa izany. Ao anatin'ny cadre de formation any ISKE misy module atao hoe comportement du manager. Ao anatin'izany no anehoanay mpianatra asa fanasoavana ho an'ny eo anivon'ny fiarahamonina. Ka tamin'ny anjaranay dia nanatanteraka asa fanamboarana tetezana izahay ary ihany koa nanao fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo olona eto amin'ny fokontany ka nanome fanafody azy ireo. Ho an'ireo olona tonga tao koa dia nanome vary ho an'ny zareo izahay. Ireto andiana mpianatra ahitana tovovavy sivy mirahavavy reto kosa dia nisafidiny hanao asa fanasoavana eto anivon'ny tetotom-pahasalamana eto Isotry ity ka naharitra 2 herinandro fanatanterahana izany. Omaly kosa no nitokanana ny asa izay nahazoan'izy ireo fanohanana tamin'ny fondation Telma. ISKE sivy mirahavavy dia nanatotosa projet social tato amin'ny CSB2 izay ao anatin'ny matiéranay dia atao hoe comportement du manager. Tato nandritra ny herinandro vitsivitsy izay dia nanatanteraka asa maromaro tato amin'ny centre. Anisan'izany ny fanoloana ny tafo sasantsasany, ny fanavaozana ny trano fidiovana, dia ny fanometana enseigne, dia ny fanatsarana ny zaridaina, dia nanome koa izay dia izany rehetrarehetra izany dia niarahana ny ombinantoka tamin'ny fondation Telma sy ny ministère ny fahasalamana. Zaraina vondrona ankizy maromaro reto mpianatra eo anivon'ny ISKE reto ary manatanteraka ity asa sosialy avokoa izy ireo entina hanasoavana ny mpiarabelona. Isy moa ny notomena azy ireo ao amin'ny taranja comportement du manager ka hanampy azy ireo amin'ny fahazoan'izy ireo ny mari-pahaizana bac+2.